tonga nitsidika ny be ny tanàna Laura Valomanana ny ambassador'ny France volan Anéini androany teto ampidirana ny mpanao gazety ny voateny voalohany no terena kolaka tsy teny afa-tsy ny zavatra tsara ihany tonga mihitsy hatramin'ny hoe hitady fiofanana ho an'ny mpanao gazety ny commune information le marefa terena sy ny mpanao gazety raha misy zavatra tsara sy ratsy raha misy tsara kely fa ratsy ray dia ratsy ray ihany amin'izay nge madame mba tsara ny fiainana tamin'ny mandroso rehetra rehetra raha misy zavatra hoe tsara sy ratsy na le ratsy iny ara afa ny fomba tsara filazana azy aloha jerentsika izay lalana simba sasantsasany eto andrenivohitra izay tsy atao toy ny ririndasa tsy tsaroana satria iny volana hitsidika iny dia efa hiditra ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra isika eto Madagasikara mbi ao an-tsaina avetrany Antananarivo sy ny fiakaran-drano mbola mahavaka ny sain'ny be sy ny maro nefa niara-tsy ny lalana amin'izao fotoana atombotry ny rotsakorana izao ohatra amin'ireo sendra ny lalovanay ny lalana mampifandray ny digy sy ny jirama Ambodomita ny rond-point Ambodivorokely ary indrindra fa ny etsy Ambodiny Sotry ho an'ny eto andrenivohitra manokana dia tsy misy tsy mikaikaiky fa na dia ireo manao asa fitediavana manamorona ireny arabe rehetra ireny azy tsy misy hafa-maina fa samy mizaka ny vokany avokoa ny rehetra satria ny lalan-drà andrenivohitra mihitsy no voatotoana amin'ny le mpamboatra fiara satria simba ny ankamaroan'ny fiaran'ny otrika daholo ny tray avany tray areny atao commune pilote atao amin'ny faritra Moromanity tsara zaza aka tsy miandry elona ny fanombohan'ireo asa hampandrosoana ity commune ity targetrany mibe ny tanàna ny tsara zaza raha zanatselonana Narjona io taorinina ndraisany tamin'ny fomba ofisialy ny fitantanana ny commune hojerena manokana ihany koa ny lafiny tsy fandriam-pahalemana aty an-toerana aka nisy ny fivorinana ny tarihany niaraka tamin'ny lehibe ny distrika ny fandriana namorina ireo lehibe pokotany taty amin'ny commune ny tsara zaza handrindrana ny paikady iadina amin'ny asandalo paikady dia ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka zay ny paikady lehibe indrindra fa dia miara-miasa amin'ny mbola nahitanarona plastika androany teny amin'ireo tsena teto andrenivohitra nandritra ny fidinana ifotony tanterahany teknisianina avy amin'ny ministeran'ny varotra mpivarotra roa teny amin'ny tsenana Nosy sy iray teny amin'ny tsenana Andravoangy no mbola natratraran'ireo arona plastika ireo fepetra no niraisin'ny teknisianina avy amin'ny ministeran'ny varotra avetrany ny fandrofana ireo arona sachet plastika latsaky ny 50 micron ireo varotra anankitelo zany nanaovanay karazana fanadihadiana kely dia ny fanadihadiana moa zany miteny le mpivarotra hoe misy olona mpanao le sachet plastika zany any ambadika any dia zay moa zany magnenquête ny enquête mbola miremonte à la source anay amin'le izy zany hoe mbola hijery an'le olona le tena mpanao an'le producteur sy le mbola grossiste le mpivarotra sachet zany dia zany hoe nanaovanay procédure ihany le olona anankitelo nanaovanay convocation zany hoe convoquenay aty amin'ny ministère le izy dia aty zay misy fanadihadiana mikasika ny zavatra zay be dia be ny loka azonao ny vola ny karazana loka zay manetikitika ny olona hoe ohatry ny ahoana ny fomba hitantananao reny anaovana inona zany reny vola reny ohatra raha amin'ny fiainanao manoka tena hivadika hira tanteraka voalohany zany misaotra ny dreaming zany ny organiser les pas à pas dia misaotra ny telma koa niara-niara asa tamin'ny dreaming dia misaotra ny partenaire be da be le niara-niasa nagnatanteraka le pas à pas dia misaotra an'Andriamanitra koa tegna voalohany misaotra an'Andriamanitra zegny hoe nafagna nagnano le pas à pas ny loka be da be le loka sady somary be ihany koa le lo efa manana projet zany za amin'ny lo mbola tsy azo teneny afaka teneniko fa tsy izy rehetra hoe efa misy afaka teneniko satria le izy mikasiky hita hoe mikasiky hira zany tegna nagnanaovako le izy ary réaliser zany le rêve ndray andro aho lasa chanteuse fantatry ny be da be fa hoe tia mihira be dia afako miréaliser le tegna hoe mba réel amin'izay le rêve zany zay mampafantatra anao so zay niarantsika nahita teo fa tia ministry ny tontolo iainana nandeha tamin'ny télé efa nanazava zay tia mbola tafiditra anatiny isy ny fisavana sy ny fanamarina amin'ny alalan'ny fampiasana fitaovam-pandrefesana ny ateviny sachet mivezivezy eny an-tsena raha tena latsaky ny 50 micron mariny zany ho andreo sachet voalaza fa vita amin'ny mangahazo ary azo levonina anatin'ny fotoana fohy kosa nambarany tompona andraikitra teny amin'ny ministera fa tsy azo antoka ny mahazato isanjato azo levonina azy ireny misalasala ihany koa ireo mpivarotra amin'ny fivarotana izany arina vita amin'ny mangahazo aloha zany hoe tsy izy indray le izy nefa toera zareo laza fa hoe vita amin'ny mangahazo le izy dia zao indray zany tsy izy le izy fa lasa hoe namanreto ihany
zany dia nefa raha mba misy andrena tsy maninona mba afaka anoloana anazy aloha mandrapahatonga izay solony. Na misy aza nefa ireo fimenomena samihafa maro amin'ny mpampiasa arina plastika hatramin'izay no efa nanovany fahazarany. Tokony ho heverina kosa ny fomba azo anoloana tanteraka ny vitany arina plastika na misy aza ny taratasy. Jiolahy iray tamin'ireo enina nanafika teny Manjakaray dossier no maty voatifitry ny polisiny UR teo ampanaovana ny asa ratsiny. Vatany vao nahitan'ny polisy ireto olon-dratsy dia nivonona ny anohatra ka nanomboka ny fifampitifirana ka tamin'izany nahalavon'ny jiolahy iray raha tafapiritsaka kosa ny ambiny. Manamarika ny polisy fa rehefa ara-potoana ny antso voatondro mazava ny toerana isehoan'ny asa ratsy dia ahitambokany ary voasoroka ny ratsy. Fa ankoatra izay, fiara sprinter roa izay halatra ny tratran'ny zandarmaria Ambohimangakely, fiara izay voalaza fa olona iray ihany nangalatra azy ireo ary efa misy ny paikady matotra amin'ny fanatanterahana ny asa ratsiny. Niditra mihitsy izy miditra miasa amin'ilay olona mitady asa tamin'ilay sprinter voalohan'ilay teny tosy dia mirebirebe ilay olona hoe zay hitady asa dia aveo izy roa lahy zany tonga dia samy miasa tao daholo, ny ray chauffeur dia ny ray indray chauffeur dia ny ray chauffeur dia nentiny tany Ambohimanambola tany ilay izy tany nataony mission rehetrarehetra.